Sosialin'ny ponina telo herinandro teo aoriana mbola tsy nivany olana eo amin'ny famatsin-drano amina pompondrano imbonana miisa 4 ao amin'ny fokontany Anosipatrana andrefana ao tsy mitsahatra manao antsoavo ny vahoaka ao amin'izany fokotany izany. Telo herinandro aty aoriana mbola tsy niverina ny famatsiana rano amin'ireo pompondrano imbonana miisa 4 ato anatin'ny fokontany Anosipatrana andrefana. Voatery mividy rano amin'ny tokantrano mahazo famatsin-drano manokana any toerana ireo tokantrano maranisa izay miankina amin'ireto pompondrano imbonana ireto. Misy amin'ireo tokantrano hafa no milahatra amin'ny pompondrano amin'ny fokontany manodidina ihany. Kuna vaoko Anosipatrana zany dia malahelo fa mampalahelo anay zany mividy rano any an-tranon'olona zay amin'ny 20 ny bidon nefany amin'izao fotoana izao miteny le olona tompona andraikitra ato hoe misy rano ho avy ny jirama fa tsy nisy isana atao dia ho avy ny rano nefany ao anatin'izay rano nanony no atsakan'ireo vahoaka eto anatin'ny faritsy reto dia mampalahelo anay aiza averina vily rano sotsy averina. Matsiaro mijaly mihitsy zay satria mandondona tranon'olona zay vao mba mahazo rano sotroina nefa mba eto zay mba mandoa vola ihany zay neto. Rehefa ohatra ka miariary fola raha tsy voaloha vola eto amin'ny paopy dondonina mihitsy ny vola alaina any tokantranonay. Ahoana moa zay tsy ho tezitra raha ohatra amin'ny présidentanay nefa dadavany solution zany le zavatra ho tonga le rano amin'izao jirama tonga nefa ny hatramin'izao zay dia tena tsy misy rano sotroinay nefa ny any président pokotaninay tokony mba hetsika amin'izao zavatra zao aiza ny président pokotaninay amin'izao tena any président zay lazay fa tsy izy ny président to aiza raha ny tena iainanay zany zay vahoaka zany tena tsy isy ohatrany hoe maivana be amin'ny zareo mihitsy zany ohatrany hoe tsy izy dikany aminay nefa ny rano ika aina aminay ainanay rano. Nokian'ny reto vahoaka reto mafy moa ny tsy fandraisana andraikitry ny fokotany manoloana ny tiraraha ity ny fokon'olona izay mihevitra fa noho ny tsy fandaovana araka ny tokony izy ny fakturany jirama no natonga ny famapahana ny famatsin-drano. Nambarany teo anivo ny fokotany fa ny voamera-misahana ny fitantanana ny rano no miandraikitra mivantana ny fitantanana ireo pompondrano imbonana ireo. Ratsahivina moa nampanatsoa ny kominy ny antanany revorivohitra mba hanaosy ny engagement amin'ny andraisan'ny voamera-andraikitra amin'ny fandoavana ny sarany rano ireo mpikambana eo anivony izany voamera izany 3 herinandro lasa izay. Fantatra fa noho ny fisitan'ny kominy ny antanany revorivohitra amin'ny fandoavana ny sarany rano amin'ireo pompondrano imbonana ireo no antony izany.